Tanasika dia andao tsika hisotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Sakafo an'ny tompo ny ao anatinao dia mahatsapa androany maraina hoe matoa mbola isin'ny joro mena tombonandro na mindrana fo dia vokatry ny fitiavanao zany. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misotra androany maraina fa nomenao tombonandro indray ahako, nomenao hery indray nomenao herinandro vaovao misy fotoana anankiray tsy iverenana eo amin'ny fiainana ny atao hoe androany. Rehefa lasa ny androany dia tsy miverina intsony raha pitso. Fa matoa mbola nampidirinao tompo isan'ny olona miaina androany velona trapamonjena tratro zao fotoana izao dia fantatro fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Tsy avy amin'izay maniry zany na zay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra miantra. Makasitraka tompo dia rainay mandrakizay ny anaranao mitenena foana eo amin'ny fiainanay, misaotra amin'ny fananarana hatrany, amin'ny fampatsiahivana hatrany, amin'ny fitehirizana hatrany, amin'ny fampijoroana hatrany amin'ny alalan'ny teny fiainana. Makasitraka tompo satria fantatray fa matombola miteny aminay ianao dia mananjavatra vohomanao anay eo am-ponao foana ianao amin'ilay fahatsarana tsy mbola hita ny masonay fa tena ho hitondrana ny fiainanay. Ny apitsotry anay fa ny androany ataonay azo antoka tompo fa zay tombonandro menao anay dia anomponay sy anaovanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Mirary antsika azo toerana. Amen. Ato anaty Baiboly dia maneho amintsika ireo fanambarana marina mendrika sy tanteraka amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika. Alleluia. Misy fahasambarana 7 reto lazain'i Jesosy atao anaty Baiboly. Atao koa hvkl tsirairay avy le izy. Ao amin'io matitoko 5 manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 12. Dia miresaka mikasika mombana karazana fahasambarana Jesosy. Tsy mitovy ny fahasambarana amin'ny fomba fijerin'ny olona azy sy ny fomba fanambarana Andriamanitra azy. Fa androany izarantsika mikasika mombany hoe teo sambatra ve ianao, tena hoe tena tianana le fiainam-pahasambarana ve ianao dia arao tsara sy zavatra hozarainy eto androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahitany vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe, fahasambarana voalohany, sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Fahasambarana faharoa, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fahatelo fa izy no andovan'ny tany. Faefatra, sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Fadimy, sambatra ny miantra fa izy no hiatrana. Faenina, sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Fafito, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Favalo, sambatra zay enjena no ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Fahasivy, sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjehany ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. 12, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehany mpaminany izay taloha anareo. Amen. Fa misy fahasambarana anankiray tsy nitenenin'i Jesosy satria efa nilazay ny tany aloha ary nampitondrainy an'i Davidy izy io. Bokin'ny Salamo voalohany ny andininy 1, sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalina faleha amin'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Tanareo izy feno le fahasambarana. Rehefa iainanao reo raha teo sambatra ianao dia zao vakio fotsiny reo ny fahasambarana. Tsika zany tsy mitady hoe teo sambatra za pastery dia iny le fahasambarana tady avinao. Le fahasambarana tady avinao dia le hoe andehanao vakansy. Tsy zay le izy. Tsy le vakansy le fahasambarana.
fa ny fahafenon'ireo rehetrarehetrareo rehefa iainantsika dia anisan'ny olona atao hoe sambatra sy miadana ianao amin'ny fiainanao ray manontolo. Eo amin'ny andiny voalohany eo amin'io salamo toko voalohany io a salamo voalohany io a no somary ho azavaiko kely. Sambatra no izay tsy mandeha eo amin'ny fisainandratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany saintsainy ny andro manalina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoha amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia toy ny lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fa elin-drivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Eo andiny voalohany io dia manome antsika ny famitianan'Andriamanitra ny atao hoe fiainana. Io zany maneho antsika le atao hoe eo zany miseho miteny vahiny hoe décadence morale. Maneho ny décadence morale io a ny fomba fiainan'ny olona hoe ohatran'izao tsy tonga n'le fomba fiainana mahatonga n'le olona tsy mahita fahasambarana amin'ny zavatra lalovana eto ambonin'ny tany. Hitanareo a ty tany ty a dia toerana anankiray anehoan'Andriamanitra ny fisitsika tsy hita maso mba ho hita maso. Misy tontolo zany anankiray atao hoe tany no manin'Andriamanitra mba anehoananao hita maso. Ny fikorotanana misy eto ambonin'ny tany sy ny faharavana misy eto ambonin'ny tany a dia teraka avy amin'ny fiasana fanahy anankiray atao hoe devoly. Ary ny devoly dia manova sy manao izay fomba rehetra ahatonga ny olona anankiray izay tsara ny fironon'Andriamanitra ho tonga anana ny fiainam-paharatsiany zany. Zany hoe raha ny tena marina zany ianao io le karazan'olona tsara fanahy efa nanomboka tamin'ny zoma zara momba an'io hoe fa tsara-panahy io sabotsy koa mbola nitohizako le izy. Zany hoe lasa nganongano le filazantsara. Teny aminareo hoe ny tanjon'ny filazantsara dia amerina ny olona eo amin'le tena fiainana naharian'Andriamanitra azy. Le tena fiainana io tsy hoe kory hoe hiadana be, tsy ny adany eto an-tany ny antson'Andriamanitra anao, tsy anakarembe eto an-tany ny antson'Andriamanitra anao, fa hiverina eo amin'le natiora sy antom-pisina nanaovan'Andriamanitra anao olona tsara. Amen. Voalaza ny Baiboly fa ny tany zay rehetra eo aminy dia mandalo, tsy fanaperany ty tany ty. Zany ny antony anarana antsika isan'andro a hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ninninna niza hitory filazantsara afa aminareo akoatr'izay zavatra sain'Andriamanitra toriana aminareo dia mpandainga izy. Ary ny apôstôly Paoly tena nyteny mihitsiny hoe aoko voaoziny zany olona zany na anjely aza. Fantatsika zany a fa nyteny an'izay ny apôstôly Paoly. Sambatra ianao rehefa tsy mitoetra sy manaiky hiala eo amin'ny lalany ratsy fanahy. Ndasa onjerentsika io andiny voalohany io a dia ho mafisitsika tsara nyty maraina ity. Io salamo io dia manambara fa ny fisarahana amin'Andriamanitra dia midika fampitehana sy faharavana. Fa ny fahasambarana dia voalaza ny Baiboly amin'ny salamo voalohany andiny voalohany io fa miankina indrindraindrindra ny fanekenao hiaina ao anatin'ny toe-panahy mety amin'Andriamanitra ny fiarahanao aminy. Misy toetra takina sy vokatra miandry. Tsika zany misafidy zay kentsika. Zay no maritra ny anjara voatendritsika. Satria raha vakina ny salamo voalohany manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina dia fantatsika fa fampitehana sy faharavana ny andry ny ratsy fanahy. Misy vokatra miandry zany aorian'ny toetra sy safidy raisina. Ary manambara amin'ny Baiboly a fa ny fiavahana misy eo amin'ny olona dia misy ifandraisany amin'ny fanapa-kevitra raisin'ny olona amin'ilay androany izay omen'Andriamanitra azy. Ny toetra voalaza dia ny manambara amin'ny Baiboly mikasika momba ny atao hoe ratsy fanahy ary maneho Andriamanitra mikasika momba ny hoe olo-marina. Misy ny atao hoe marina izay antson'Andriamanitra antsika ho amin'ny fiainana ary misy ny atao hoe ratsy fanahy izay anakanan'Andriamanitra antsika ho amin'ny fahaverezana. Ny vokatra voalaza amin'ny Baiboly dia ny hoe mahombo ny marina fa faty antoka kosa ny efa rany ny ratsy fanahy.
saingy tsy vetivety ozy izy ny amalina ny ratsy ataon'ny olona dia manara-po amin'ny fanaovan-dratsy ny olona fa manina ny olona manara-po amin'ny fanaovan-dratsy ohatra misy gan angana zany misy zavatra ohatrany hoe azonao vetivety zany amin'ny faratsiana fa tadidio tsy hitondra vokatra ny apara ny apetin'ny fiainanao io zany mahatonga ny baiboly a milaza Andriamanitra maniraka mpanompo foana mampatsiaro atsika ny amin'ny fahafahatsika tena mijoro sy miaina ao anatin'izany atao hoe fiainam-pahamarinana zany amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ny anjarany marina ozy izy ny baiboly eto amin'ny salamy voalohany dia famonjena ary faharavana ny faran'ny ratsy fanahy tsy misy ny eo afovoany hoe metimety. Mila misafidy sika hoe aiza ny camp, aiza ny tobo misy ianao androany maraina. Na ianao anapa-kevitra andeha amin'ny fahamarinana, na ianao andeha amin'ny fahasiahana sy faratsiam-panahy, fa tsy afa miaraka ireo zavatra anankiroa ireo. Ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Hitanareo, rehefa ohatra zany zao ka mivory ny marina dia tsy tamana eo zany ny ratsy fanahy. Eo manomboka tafiditra amin'izay le programa hitondranao any amin'le angano mahapetipety ny sofinao. Satria tsy tena mahafinaritra ny ilainao fa tena mampiorona pety anao hifanenanao amin'Andriamanitra. Tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Tadiova ny fiainana eto ambony tany a tsy mandrakizay. Averiko foana zay. Misy zavatra tsy maintsy isarahanao eto ambony tany. Andaony omeko ohatra. Zazakely anankiray ao anaty kibo dia miaina ao anaty rano. Zay no mahatonga ny zaza rehefa ho teraka vaky ny randoany. Tondro tsara ny tanan'izay mandrena. Fa mahavarina fa vao mivoaka ao akibo ny zaza dia lasa tsy afaka aropoka ao anaty rano ela be fa tonga dia tsy miaina intsony zany hoe vao miova tontolo fotsiny dia miova fiainana. Dia ohatr'izay koa ny fialanao eto ambonin'ny tany. Eto ambonin'ny tany ianao mahatsiaro tena ny fisininy eto tany fa vao miala eto ianao dia adinonao ty tany ty. Misy zavatra zany sy tontolo ny ainganao tsy natao ho tadidinao zay le atao hoe lasa tsy iverenanao. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nanao antsika eo amin'ny Kristy dia nanao antsika olom-baovao izy. Tsisy ifandraisany amin'ny teo aloha. Raha misy olo ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Noho zany enao tsy natao hiaina amin'ny fiainanao taloha intsony. Tena vita fibebana verentsika. Tena vita fibebana ventsika manompo an'Andriamanitra io. So dia miaina ao anatin'ny anganongano mpanompontsika. Ezana tapenana amin'ny asa be dia be, ny toetra tsy miova ao anaty. Ezana totofana amin'ny mirakla. Reo karazan-javatra maro endrasan'Andriamanitra antsika. Hitanareo, tsy tamana eto zany ianao hiaino ny zavatra toriko. Raha tsy tapa-kevitra ianao hiaina amin'ny fahamarinana. Satria misy zavatra hitsian'Andriamanitra ao anatinao, mahafan'Andriamanitra mahazo aina miaraka aminao. Tadidio fa ny sekoly dia manorona antsika ho karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Zavatra mety amintsika iny tsy voatery ho mety amin'Andriamanitra. Zavatra andrasan'ny olona eo amin'ny nofo dia napety azy amin'izay fandalovany kely eto ambonin'ny tany. Fa ny zavatra irian'Andriamanitra amintsika fiorenana marina. Zay no mahatonga ny Zakaiosy vao niaina tamin'Andriamanitra izy tsy Zakaiosy tsony. Teo aloha fa Zakaiosy vaovao. Toy izy Andriamanitra hoe zay izy vao zanaky Abrahama. Misy validation omen'Andriamanitra anao, aneken'Andriamanitra anao hoe zanany. Ary hitako ato anaty baiboly fa vakio Mateo, Marika, Luka, John fa tsy misy afaka ohatry ny fiovam-pola izy. Fiovam-pola izy. Betsaka anie miezaka hanompo an'Andriamanitra hatratra ny fenitry ny fahataterahana fa tsy mety miaina ao anatin'le fahataterahana mihitsy. Fa inona ny antony? Safidy tsy ampanekena an'Andriamanitra fotsiny. Miangavy ianao mety 10 taona zasy ianao no nanompo an'Andriamanitra fa mbola tsy nanomboka kory sika raha mbola tsy teraka ao anatinao ny voan'ny atao hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny 15 amin'ny salamy voalohany izy ny ten'Andriamanitra ary noho izany izy ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Satria nahoana? Ohatra ny manindrona azy foana ny teny rehetra zay tonga eo. Ny fonao zany lasa tsy hoe finaritra miainao an'ilay teny satria ilay izy iainanao. Zay no mahavitsy ny olona tafiditra any an-danitra. Baiboly ilay miteny an'izany miaza hiditra vavahady eto ianareo izy fa vitsy ny raisina. Fa ahoana ny vitsy ny raisina? Ahoana ny vitsy ny tafiditra? Ny sainao mety milaza zao hoe za tsy maintsy ho any an-danitra niny lazain'ny paster eo.
Tena satroka ianao ho any an-danitra ary zany ny antony fitoriana eto tsy mampiororo anao hoe tsy hoany ianao fa manaitra anao mba tena hoany ianao tsy marety eka ho an'andriamanitra. Le antoko ane misy matoatsika tonga eto manaiky tsika ny hotefen'Andriamanitra. Halleloja. Tsisy fantsona tsy mandalo fanefeny zany fa raha tsy etso ny fantsona io tsy mikorina tsara amin'ny fahasoavana. Halleloja. Ka ny fahasambarana dia voalaza fa voafaritry ny fanapahan-kevitry ny andeha tsy toetra eo faharatsiana. Misy ifandraisany fanapahan-kevitra ao amin'ny anjara voatendrinao raha pitsona ny destiny ianao. Atao hoe olo marina eto a dia izay tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, izay ny anankiray. Faharoa, tsy mijanona eo amin'ny lalana faleha amin'ny mpanota. Fahatelo, tsy mitoetra eo amin'ny fipetrahany faniratsira. Mizavatra anankitelo voalaza eto. Voalohany, ratsy fanahy. Faharoa, mpanota. Fahatelo, mpaniratsira. Ireo zao le dingana telo mamaritra ny atao hoe fitsitotonganana ara-moral, décadence morale. Misy ny atao hoe ratsy fanahy, misy ny atao hoe mpanota, dia misy ny atao hoe mpaniratsira. Amin'ny teny hébreu dia hoe resaim ny dikan'le ratsy fanahy. Ny hoe resaim dia milaza mikasika momba ny hoe fahadisoana nataonao. Ohatra ny teny Andriamanitra zao hoe aza lainao io telefônina io fa an'olona. Ohatra zay. Dia ny faharatsiana na tsy ny hainao an'Andriamanitra ianao tsy nakato azy fa nalainao le telefônina na an'olona aza. Menao tsara ve nareo? Ny resaim zany dia lay tsy miraharaha na nandren'Andriamanitra ny teny azy fa tsy tokony ataonao le izy. Dia iny le mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe miaina ao anaty, miaina faratsi-panahy ianao. Ny mpanota indray dia zao ny fiantsony amin'ny teny hébreu azy dia hoe ataim. Ny dikan'io dia hoe misafidy ianao lasa hiaina amin'le fahotana vokatry ny tsy fankatoavana nataonao, lasa tonga fahazaranao. Tsy mitovy ny hoe nanota ianao sy ilay antsoina hoe mpanota ianao. Misy mpamary toetra nanota ianao nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mety indray mandeha. Fa rehefa miverimberina le izy dia lasa fahazaranao dia tonga mpanota ianao ny dikany. Lasa fomba fiainana le ota. Inona ny mahasamihafa azy? Ny resaim sy ny ataim. Ny resaim dia mangalatra indray mandeha ianao ohatra. Ny ataim kosa dia zao lasa zatra mangalatra ianao. Lasa tsy velona tsony ny eritreritrao. Fotrany hoe miaina n'le izy amin'ny toy ny mety ianao, toy ny hoe zava-fomba fiainana mety. Na dia kitiany tenin'Andriamanitra raha tsy mamaly tsony le feritreretana satria lasa style de vie ianao le izy. Mba fantatra anao ve ty zavatra nakritiko zarainy ity? Rehefa manomboka zarinao ny fiainanao, tsy hainao anaty fankatoavana izay zavatra lazain'Andriamanitra, dia tsy hainao mihitsy le olona atao hoe zanak'Andriamanitra. Satria jereo jaona voalohany fa ny zanak'Andriamanitra sady tsy mahay manota ny tsy tia ota. Jereo Zakaiosy vao mibebaka izy dia ozy izy Andriamanitra hoe zao izy vao tonga zanak'i Abrahama. Zany hoe tandidy ny fisehoany le zanak'Andriamanitra, taoriany ny hafatesany sy ny fitsanganany. Dao hiditra lalindalina kokoa tsika. Fa maninona ny fiainanao ny tsy mety tena miaina ao anaty fahatsapana hoe miadana ianao. Satria miezaka ianao aneo an'le fiadanana eo amin'ny nofo na marotanao ny fanahinao azy. Enjana be zany zavatra teneniko zany. Hoenjana koa ny loka ho azonao raha manaiky ianao. Amen. Tsika rehetra ny tafiditra ao anatin'ny sekoly mpantsiana daholo na izay mitorina ianao zay mandray satria tsy hany teny fany Jesosy. Fa zao matoa ny tompo miteny tia naitra Andriamanitra. Fa ny ratsy fanahy dia manao ratsy, fa ny mpanota dia mpanao ratsy. Tsy mitovy ny atao hoe crime sy ny criminel. Ny crime mety indray mandeha izy nanao zavatra tsy nanao tsy mety, fa ny criminel efa zatra miaina ao anaty crime izy. Ny hoe aza misaina ratsy ndrao lasa zatra fiainam-paharatsiana.
fa mijanony ianao dia nidika an'io andriamanitra miteny hoe sambatra ny olona ozy izy sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanony eo amin'ny lalana faleha amin'ny mpanota tehiteny andriamanitra hoe mijanona aza misaintsainy ratsy fandrao ianao lasa fomba fiainanao ny faharatsiana zany ny fomba itombon'ny ota ao anatin'ny olona lavy le izy fa azazatra miaina ao anatin'ny fiainana tsy akasitran'andriamanitra intsony ianao raha te omby ianao a any amin'ny hoavinao dia misy ny zavatra tsy tokony andramanao ary misy ny zavatra tsy tokony ataonao na indray mandeha azy fa raha ataonao le izy dia lasa fomba fiainanao zay ianao vao mivarilavo any amin'le toerana faratapony mpanota any dingana faratapony indrindra tonga mpaniratsiran'andriamanitra amin'izay inona le faniratsirana le simma mifetsoana azy amin'ny teny hebreo raha dika zany le izy dia hoe tsy mpanota fa mpanamavo an'andriamanitra miaina ao anaty fanamarina tena nefa tafatoetra eo ambony seza fiandriana amin'ny fahotana sy falitona zay le demarsa tsy maintsy hidiran'ny olona anankiray rehefa ho tonga mpaniratsira izy misaina ratsy miaina amin'ny faharatsiana tonga mpaniratsira tsisy dikany aminao tsony zay fananarana rehetra satria nahoana efa nampanimpony satana ao amin'ny nofo ny fiainam-pananao ary tsisy fiatraikany eo anatren'andriamanitra ny adoration anao na ny fiakofanao zany mahatonga an'andriamanitra misy fotoana miteny atsaro izy fa vetaventany eo anatrehako ny fiakofanareo sy ny fideranareo satria ny fiderana tsy hira tsy tononkira tsy fiezahana aneo ety ivelany ny fahatsaran'andriamanitra fotsiny mba hahafantaran'ny olona fa masina izy fa fandresen-dahatra ao anaty aseho ankira fa an'andriamanitra ianao tsy mahareteka ao an'andriamanitra halleloia ohatra misy olona miaina ny sitrapon'andriamanitra ohatra n'izy le mpaniratsira io na ohatrany hoe le simio ny fiainan'io mpaniratsira io dia zao ianao mahita olona miaritra miaraka amin'andriamanitra dia mehezanao hoe misy fahavoazana manomboka possédé anao ny olona mpaniratsira an'andriamanitra rehefa tonga any amin'izay le izy possédé tsy tompony tenany tsony izy satria tsy misy signalina tsony andairan'ny teny ao amin'ny fiainam-panahany fa mahazo miteny zay tehiteny ny tenin'andriamanitra fa izy anohy ny lalany rehefa izay ny zavatra mitranga tehiteny aminao a maty fanahy ianao fahafatesana ara-panahy izy raha miveriny jesosy mifona fa tsy mihaontsika meno venareo sa tsy meno manamavo ny fahamarinan'andriamanitra manomboka normal aminao amin'izay ny fiainana ao anaty ota dia rehefa tenena dia andriamanitra mpamindra fo e lasa ezaka sisa mifanompona sy fiainona tenin'andriamanitra fandrao mba mety ho voavonjy ihany satria le fanapaha-kevitra ny raisina tsy ampianosika eo amin'le volonté parfaite n'andriamanitra tsony mpaniratsira ny mpaniratsira rehefa resanao fa tsy mety ny miara-matory alohan'ny mariazy na miara-matory amin'ny olo-kafaka oatra ny vadinao dia mehezana ianao satria izy rehefa avy eo izy mihitsy mampianatra ny ankonany hoe fanazarana anao zany mialohan'ny mariazy fa tsy maninona mpaniratsira misy zavatra zay hitanao tenin'andriamanitra hoe ty tsy mety tsy akasitran'andriamanitra dia tolérenao le izy satria tsy zavatra kely zany tsy dia mampaninina zany izy anie hovadinao ihany e miteny anao hoe tsy mety mangalatra ny mamitaka ny soloky ny ty tena manao zay azahoana amin'ny fomba tsy marina dia izy milaza fa tsy mpanan-karena raha tsy mpangalatra satria satana sy losifera mampianatra azy zany efa vita voapetaka ny vy mahamay a zany fomba fiainana zany raha eto ianao miaino an'izany ohatrany hoe fahadalàna ny fiainonao a fa rehefa misy fampianarana voaray zay tonga amin'ny fotoana rehefa mandeha ho azy le izy tsy ampojinao akory fa lasa fomba fisainanao le izy satria efa style de vie anao le izy ekenao any anaty any amin'ny subconscient anao any nefa azo ataony mahita avy tsy miainao anaty alatra fa mahita ny tanan'andriamanitra mitsotra saiko aloha na misy miaino entina tsisy
tsy maretekary avy eo amin'ny tompo am'izany betsaka ny olona fantatra ohatr' zany a tsy jentilisa akory fa mpanompon'andriamanitra miova ny fitory miova ny doktrina sy ny rehetra taloha izy mba mitory an' jesosy kristy ansy ny azo fijaliana maneho azy fa rehefa nanomboka mively lalana any amin'ny fomba fiainana tsy de masina tsony de lasa komédie isany zavatra rehetra atao satria ezahana tapenana amin'ny fomba fampiasan'andriamanitra sy ny fisehoany ety ivelany le fahamarinana tsy iainana ao anaty tsika mila miverina foana ao amin'ny baiboly fa jesosy teny laza ao amin'ny Matteo amin'ny bokin'ny Matteo 7 ozy izy maro no avy amin'ny anarako ary tsy zetra manao amiko hoe tompokotopoko nitry ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra betsaka ny ilaza amin'izany efa namoaka de minita amin'ny anaranao na avoaka de miniry zareo na minany tamin'ny anaranao tena mpaminany nanao asa lehibe fa navita nanangana hatramin'ny maty fo jesosy hoe tsy fantatra akory ianareo karaha zany ny lazainy jesosy mila miambintsika na ampiasain'andriamanitra sa tsy hitoky amin'ny fomba fisehoan'andriamanitra fa hijoro mandrakariva o miteny mpahamarinan'andriamanitra mila manam-potoana andiny tena sy andiny mpiainana mihoatra lavitra ianao noho ny fahafahanao te hijoro a hizara amin'ny fahamarinan'andriamanitra iaino aloha iaino aloha halleloia zao ny problème le otana ataonao sy nandramanao lasa fahazarana avy eo le izy lasa fiainanao vaovao lasa nety le izy lasa andriamanitra indray no omenao tsiny fa maninona ry any tsy ny sakananao zavatra tiako lazaina androany mialahy ianao amin'ny fahotana raha teo any an-danitra manao voatra ny Josefy ozy izy ny baiboly hoe mivadin'ny Potifara ny laza isan'andro fa izy ny safidy fonja toy zay hiaraka tory amin'ny vadin'olona saina raha ohatra ka nanakindray mandeha Josefy de ho tantara mitoy isan'andro ny azy sy ny vadin'ny Potifara isaky ny tseo Potifara miakatra Josefy ary ny farany ho fasan'ny anjara voatendriny ny tao atokantranon'ny Potifara fa Josefy ny safidy andositra faratsiana alony ny safidy fonjy hita maso toy zay hiadana vetivety ao anaty faratsiana ary io foana ny tambony tiany devoly apetraka ohatry ny mety zany le langa kely sy le alatra kely fa tsisy avenir ao ambadiky le izy le fasany anjara voatendry miafinao ambadiky ny tambonota foana tady dio fa mpivarotra mahay mandresy lahatra ny devoly manao takalo mpiainana izy amin'izay zavatra ilainao hita maso vetivety mialahy ianao anatin'io fahotana eo misy olona eto androany maraina amango ny fonao Andriamanitra ary azoko antoka fa ty marainy ity ny fotoany fanenanao amin'ny fiovam-po tanteraka tsisy ifandraisany amin'ny lasanao amin'izay a no avinao miaraka amin'Andriamanitra ozy izy Nikodemos ahoana ny atonga aho ateraka indray iverinao akibony ray aman-dreniko ahoana ozy izy maintsy an' Jesosy de Jesosy hoe tsy azonao le resaka raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary marina lazay Nikodemos raha ny zazakely mivoaka avy eo kibony mama ny asesika eo miditra any fa tsy toerana tokony azo tsony any Andriamanitra efa manomana fitarana vaovao azy zay tsara lavitra noho ny toerana nisy azy teo aloha Andriamanitra zany mitondra anao ny midinga ny fitarana sy fahalebiazana tsy mila hoentina mambavaka zany fa rehefa tafavoaka aza miverina tsony ny amin'ny toerana zay ny angana halleloia aza miverina ny amin'ny toerana zay ny angana fa tsy mety anao tsony any raha miverinao kibo maty mahavariana tao nefa ny aina tao anaty rano ohatry ny trondro ny olona fa rehefa mivoaka tao tsy afaka iainao anaty rano tsony fa raha letika anaty rano zaza voateraka de maty eo no eo a noho izany misy fanapahakevitra tsy maintsy iainana aorian'ny fotoana elanao amin'ny fahotana aza miverina manota tsony fa maty any ianao tsika ine zao raha tonga any an-danitra mbola tsara lavitra noho ny eto an-tany any an-danitra fa saingy mbola tsy nahita any ianao de zay mahatonga anao mifikitreto raha fantatra io fa lalana volamena nandehanana any tsisy volamena stoka eo amin'ny banque centrale edivan'ny olona amin'ny ny olona samy olona satria mieritreritra ny tsy hoaniny mahatonga ny olona mifikitreto zany mahatonga an Jesosy tsy voazona teto satria Jesosy na biriky nandehanana raha tsy nisoratra tamin'ny anarany la birikin'olona nitangena niakatra any Jerosalema tsy manana trano itoerana akory izy nantanjy nanitriana ny lohany eno zany fa izy no teny an'izany fasana nindramina amin'ny fomba hoana ary tsy soratra hoe ka voam-pianakaviana
ozy Andriamanitra tsisy nininy eto tany zanako aloha fa tsisy toerana ho anazy hoe natsangany. Inona ny mazo eo anatin'izany, ny sara eo anatin'izany, tsy tia tantiana ao ampanantenaina olona eny ambony alitara. Zany no mahatonga mifon'ny olona tsy votsitra amin'ny tany, satria mitovy ihany ilay fomba fampianarana tonga ny olona omby eto tany sy ny mpitoro ny filazantsara izay tsy manokatra ny olona ho an'ny lanitra fa mampitodika ny olona ho amin'ny tany. Diso ny fitorianao. Natsona anambara fahamarinantsika ilaza senaitra amin'ny olona fa tsy fanamperana ny eto. Raha misy tombontsoa-pahasoavana omen'Andriamanitra eto ambony tany, izy raha ho fahatsarana amin'ny hafa, manana fitiavana, miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, matahorana Andriamanitra, miala amin'ny fiainam-pahalotona, mijoroa amin'ny fahamasinana, mandehana amin'ny fahamarinana. Tianao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Maninona hoe? Efa maninona? Aza miezaky ny aina ao anaty fiainam-panahina hoe anahoana. Efa raisiny tanana ny momba anao. Amen. Averika efa raisiny tanana ho amin'ny momba anao. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa nahiliky Josefa noho ny fahatahorana an'Andriamanitra, alohany ny endrikendrehana dia nanaiko any amponja Josefa mpisaraka ny Potifara mivady, andeva izy ny tonga tany Egypta. Fa mpanapaka faratapony izy, tahorian'ny fotoana, nijorono an'Andriamanitra, na dia nisy fiatraikany an'liana azo any an-davaka azy. Zany fijorono zany. Tanareo zany ny tena atao hoe finoana. Andriamanitra mitady olona tsy hampiasa an'Andriamanitra, fa le vrai mpanompon'Andriamanitra. Lay tena mpanompon'Andriamanitra. Ninona proposition tsaraka an'Andriamanitra, lavo fa tsy akasitran'Andriamanitra zany. Eritrereto, lasa mpanapaka teo ambonin'ny Potifara izy satria nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tao anaty fiaretana sy nanaiky aina, tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nandà fiainam-pahalotona. Eritrereto. Zay fotsiny ny zavatra nitranga. Le Potifara nandefa azy any amponja ny tapahany. Dia andao ny antsika eritreritra ao anatina conseil de ministre. Farao ary Josefa miaraka sy manakaiky azy. Tsy maintsy miditra Potifara amin'ny mahatandapa azy. Ary fa miditra Potifara, tsy maintsy mikoky eo anatrehany Josefa. Fa raha ny tokony ho izy Josefa, dia afaka miteny hoe ty le lela napiditra ponja sy nanendrikendrika. Fa zao, tratrako amin'izay ianao zao, fa zao ny tompon'ny Josefa, manana fo izy, tsy rancuinier. Amin'ny Genesis tonga 15:20, vakio nareo no misaina nisy ratsy ao izy maintsy ny rahalahany, fa Andriamanitra namadika an'izany osoa. Zany hoe Josefa zany olona voavolavolana natoepo mendrika ary mendrika azy le fanapahana. Hitanareo ny dingana rehetra ny lalovany dia dinga mpanefena ampitoeran'Andriamanitra azy ao anaty fanapahana misy voninahitra. Tsy mampaninona fa mety misy zavatra lavinao androany, ohatrany opportunité misokatra ratsy zany, fa tsy niraisinao la invitation en devoly. Fa zao raha pitso zay rehetra nanilika anao ho asain'Andriamanitra ho tapahanao doly. Tsy any amin'le toeram-boninahitra namaiky an'i Josefa, fa ny anome voninahitra an'Andriamanitra ny tao am-pony. Ozy izy, raha manome voninahitra anareo sy dia omeko voninahitra koa. Ndika zany toeram-boninahitra tsy mendrika eo an'ny olona tsy mazaka voninahitra. Ny fanapahana tsy mendrika eo an'ny olona tsy mazaka voninahitra. Rehefa misy fiavahana ianao dia efa manomboka miteny ny olona hoe iny bôpy. Satria anao tonga dia hita izy miavaka be mihitsy ny hoe zany ny manam-pahefana aminy. Tsia mbola lavitra ny afo ny kitay a, mbola ela vao masaka ny vary. Raha mitongilana amin'ny fatana ka mahazo ila ny afo a, ho mantamoaka ny nandro. Avy aloha masaka io. Masaka amin'ny toetra, masaka amin'ny fijoroana, masaka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ny olona. Halleluja. Zay tsy mitoetra amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mandeha amin'ny lalina falehan'ny mpanota, ary tsy mitoetra eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Amboary aloha ny fotom-pisainana sy ny fomba fanao. Tsy voatery zay zavatra saininao dia marina doly.
manana aloha fietreretana madio amboariny ao anaty fa mita tena ny faranao satria satana ino no ampiasainy amin'ny tenanao ianao eny nipotika fa tsisy mipotika ao anatin'le izy satria ianao no nanaiky iny fa tsy nihafa akory manon'andro any tsy hopotika zany ianao mandrakizay tsy ho rava zany ianao mandrakizay Andriamanitra iady ny adinao fa ty tadidio ty teny ty mba ataovy slogan ao an-tranonareo sy ataovy omponareo mandrakariva maro reny fahoriny marina fa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra zany mety misy zavatra mitanga mampahory eo amin'ny fiainanao fa misy tanana mitsotra manafaka anao halleluja halleluja rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao voalohany dia ataon'Andriamanitra ambony no izay manao tsinitsinina anao ianao na zay zavatra mitanga rehetra lalovanao ny zava-miafy ny voninahitra sy fahatsarana dia ny fanananao sy fijoroanao amin'ny fiainam-pahamarinana ny fanalahidiny anjara voateny sy voninahitra tsika miaina lavitry ny fiatsara-ambelatsia amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mba miaraha tsara rehefa mba hoe natao namana izy dia ataovy sakaiza mahatoky izy aza mamitaka azy fa sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo mipetrahan'ny mpaniratsira manaran'Andriamanitra na dia anao rery aza mamotsitra mihitsy miaraka amin'i Jesosy ifokiro izy Josefa rery sisa ny tena namikitra tamin'Andriamanitra ary na be dia be aza amin'ny manodidina azy dia nijoro foana izy ao amin'Andriamanitra ny rainy hatramin'ny farany dia rehefa mifantoka tamin'Andriamanitra izy tafavoaka sa tsy tafavoaka tafavoaka ohatrany koa Davida betsaka amin'ny fahoriana ny lalovany firena telo amin'ny telopolo niady sy nanohatra azy fa ny teny izy Jehovah mpiandry ahy tsy mananjava mahory zany ahy dia izy Davida eny tsy olana fa na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana koa aza dia tsy atahatra ny loza satria nahoana ianao no amiko manampy anao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ifakahita amin'Andriamanitra mamaky lohasa aloko ny fahafatesana zay ny atao hoe tsy mananjava mahorina mandalo ady azy tsy marety ekao an'Andriamanitra halleluja tadidio tsara fa ny fivoaran'ny faharatsiana no asehon'ny tenin'Andriamanitra misy alamy voalohany eo ny fivoaran'ny faharatsiana fisaintsainana ny mamenao anaty maniraka anao anota aloha ary le tolotsaina zay bitsika tonga ao anatinao dia zay no amaritra ny zavatra hitrangy eo amin'ny fiainao sy ny zavatra ho ataonao zany hoe ny fihetsiketsehana rehetra ety ivelany dia tsy maintsy ny elohavany zavatra efa vonona to amin'ny tontolo ny fisaintsainana inona le fisaintsainana ny ekenao olona anankiray efa namindran'Andriamanitra fo efa nateraka indray telo amin'ny telopolo taona manana an' Jesosy efa atao jobily fa 50 taona mahatsiaro tampoka ao anaty Facebook fa nandefa coup de cœur fotsiny ny ex emoji amia tonga le izy dia hitanao nitseratra ny ambavafonao ndry tsaroko sika izay lateny amin'ny jardin d'amour matsanga taoreny toetra tsy maty nandray 20 taona manompo an'Andriamanitra fa misy fanahy tsy maty ao anaty dia tsy apozinao mihitsy ianao miaraka amin'ny vadinao mandalo le olona ny arahanao taloha dia ny vadinao gaga mahitanao hoe midonaka be mijery an'le olona adininao hatramin'ny fanambadianao hatramy fa ino mandalo tsy fantatry hoe Marcos ohatra dia ny masonao ohatran'ireny le bitrina hita karoty ireny dia misika hoe nahoana hoentin'le fahatserovana miverina tany amin'le fahalavona tsy maty le vo mora tsy mibebaka ianao raha vo zay ny zavatra ao anatinao fa raha tena mibebaka ianao marikoriko anao le izy satria tsisy trasy tsony ao anatinao tsy azoko antoka ianao ny tsy ho lavo adininao ny zavatra rehetra adino ny zavatra rehetra ny contrôle sy ny sisa dia mivatinao andao andeha dia no mijery an'le vehivavy na le lehilahy andasikely loha fa manino ohatrany tadidika iny olona nefany ohatrany tadidika iny olona iny fa tsy hoe tadidiny le olona fa exa le izy
lesa fotsiny le sorona. Halleloja. Faratsiana dia afaky ny manome tolotsaina mambabony fo, amerina ny lalana efa ny elana ho any amin'ny lalana tokony hiverenana, manimba fitondran-tena. Lasa mibaiky ny fitondran-tena sy ny fisaintsainanao le izy. Ary le fitondran-tena manjary mamaritra ny fiainanao, isaintsaina ao anatin'ny tontolo izay efa nanesoran'Andriamanitra anao. Tsisy fanantenana ny aminao ny dikany. Jereo daholo eo anaty Baiboly. Davida vao afaka indray-pandeha amin'ireo vady sy ny ranony rehetra, fa ny anankiray ihany men'Andriamanitra, tsisy resaka Batseba 2 tsony ao. Satria nahoana? Rehefa tonga natana ny teny taminy dia mibebaka izy. Dia izy Andriamanitra nahita olona araka ny foko. Ny olona araka ny fon'Andriamanitra tsy nanota mihitsy. Fa vao mandren'Andriamanitra tonga dia miova mihitsy. Fa ny olona tsy araka ny fon'Andriamanitra, mpamahazovazy an'Andriamanitra iny izy. Tsisy ny atahorany an'izay Andriamanitra zany. Milaza izy fa ty fa ny ataony ihany. Dikan'izay mpaniratsiry ianao. Beba ianao fa tsy ho any an-danitra raha zay ny toerana misy ianao. Eto amin'ny teny an'izay androany maraina. Tsy fanenenantsika raha misy fotoana nadinana. Mety tsy ho tianao zany zavatra teneniko zany. Fa manaitra anao tsy fantatra tsony na rehefa avy eo ny trompetra nenenina raha pitso. Tatra farany eo miala teo. Miala teo. Fotoana zao tsy tokony hanambatapazana no tsony amin'ny zavatra tsy mety tsy tokony ho atao. Avelao sy fitsory zay tsy tokony iainana. Miaina ny fiainan'Andriamanitra ianao. Tsy marety akavanto. Halleloja. Raha tianao mety no avinao dia manombo manadio fomba fijery. Zay ny sambatra ny olona zay tsy mandeha ho fisainandratsy fanahy hovay le fomba fisaintsainana. Ok anao manomboka anadio sy anaiky aka ny rany Jesosy. Ny rany Jesosy manadio fieritreretana. Fa fazo rany Jesosy ny hainao manjerinao aingana. Halleloja. Zany atsika hijery ny Luka toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Raha jerentsika ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 fa fantatsika io tantara io mikasika momba ny nahatongavan'i Jesosy sy ny tantaran'i Elizabeta sy Maria niona. Halleloja. Luka toko voalohany ny 9:2 ka hatramin'ny 9:4. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary ny fenona ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy voatasa amin'ny vehivavy ianao ary voatany ateraky ny kibonao. Avy aiza nahatongavan'izao amiko mba vanginy reniny tompoko fa indro raha vao reny ny sofoko ny feo miferabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza tato an-kiboko. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina? Ny tiany Baiboly tena dia zao tonga Maria namangana Elizabeta. Vao avy nivangin'ny anjely Gabriel ny Maria tamin'io tamin'ny fotoana io angamba mety mitondra voaka 2 na 3 andro fotsiny. Dia vao avy nivanginy Gabriel i Maria dia lasa izy nandeha namangana Elizabeta. Elizabeta nefa amin'io efa mitondra ny jaune na enimbolana 6 mois. Dia rehefa mifampiaraba Maria sy Elizabeta, vao reny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria dia mibitaka jaune. Azonareo fipetraka izy. Matoa Andriamanitra mitondra anao hiainy teny dia amboatra no avinao izy. Mitondra zavatra sarobidy ianao ao anaty. Dikan'izay manana anjara voatendry tsara ianao, fa ny fahefa-niery fiainonao amin'ny ianao manjerinao sy ny fahaizanao ny fiainareo anandanja sisy fiatraikany amin'ny anjara voatendrinao. Zay ny tiany Baiboly ho tenenina vao tonga Maria Jaune no mibitaka. Lasa natsodrano Maria voatay ianao fa mijavatra hafa mihitsy ho entinao. Fa mba iza moany mba vanginy zany hoe lasa feno fanahy masina dia lasa naminany. Hitanareo, zay zany le tena hoe vraie visite prophétique. Ny famangina ra-paminaniana dia miteraka fiovam-piainana miconfirme destin. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ny ao anatinao dia misy iankinany indrindra amin'izay zavatra reny ny sofinao. Ny ao anatinao dia misy iankinany indrindra amin'izay zavatra ekenao renesy ny sofinao. Eto tsika ho vita maraina dia misy an'le mpanota me mandambolambo mahatonga anao reny tsy atsapa-tena hiova fo miona aminao. Tenin'Andriamanitra no omeny dia maivana ianao zany ka tena izy tonga dia mety aminao le izy. Satria nahoana
te hibebaka ny ao anaty ny tena marina tsy te hibebaka ianao de manamary tena noho ny fahasoavana bebava ny fahasoavana ny disponibilité amin'ny famelan-keloko amin'ny fotoana ananapahanao hevitra hiala amin'ny ratsy zay fahasoavana miazona antsika mandrakandroany ny fareta amin'ny famindram-pony sy ny fitiavany iandry anao eo ny tena pino sy mpibebaka marina zay fahasoavana ino ny problème aiza zany ny tokony fafana voalohany raha tiatsika ny tsy ho tonga ho isa ampaniratsira raha tiatsika tsy ho tonga ho isa ampaniratsira de militsika manapina o amin'ny tontolo ny fisaintsainana mba hahatonga atsika tsy hiaina ny fisainany ratsy fanahy any zany le izy any le fanomboana o amin'ny tontolo ny sainany misy fahavoazana ndasany hoe omeko kely teninareo atao anaty baiboly ao amin'ny korintiana faharoa toko fafolo andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina korintiana faharoa toko fafolo andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay tsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra zay ka mambaby ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy hevitra manaiky an'i Kristy ny antom-pisiany fanompona de zay betsaka ny feo manimba ny sainao mitady hitonanao ho any amin'ny lalana tsy izy maniraka mpanompo Andriamanitra anitsy an'izay fomba fisainana zay ambabiny ao anatinao ao amin'ny volonté na ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ao ambokiny Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo ao amin'ny Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo misy tantarany Davida andraisako fanoharana kely le izy androany maraina Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo ny andiny fahinina amin'ny roapolo ho sisy ny tenyandriamanitra ary Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana ngeno atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondro masony Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifora io de iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona de jerisika ny andiny fahinina amin'ny telopolo naveriny ndray io leona sy ny bera samy novonompanumpanao ary Filistina tsy mifora io de ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika miaramila n'Andriamanitra velona izy fa maninona ny tenenin'ny Davida forana le hoe tsy mifora indroa izy ny tenen'le izy raha ny tokony ho izy zany vao azon'ny Davida le sabatra de tokony forainy aloha azo rapetraka le izy mianao venareo satria le problème tsy isy idirany fiforana sy fiforana mihitsy fa ady fa hozy izy Davida io Filistina tsy miforo io tanareo fidirany révélation tokony forainy Davida Goliata fa tsy zay no nataony raha tokony haka-antsy Davida de vato kilonjony nalainy io vato na tsipiny tamin'ny tsamitady ozy izy baiboly na pelotro raha ny tokony ho izy antso ny tokony ho raisiny namelezany atonga azo voafora fa zao miandro no ny tohiriny tamin'ny vato tsy famorana amin'ny nofo le izy fa olana ao amin'ny saina le izy dikan'izay ny tanjon'le vato andrina fa tsy le antso tokony amorana araky le faminanina tsy mifory io raha ny tokony zany tokony foraina izy dikan'izay tsy famorana eo amin'ny nofo le izy fa fanavoazana ny saina le izy navoan'ny Goliata tao amin'ny saina fa tsy teo amin'ny tenany zay na tonga amin'ny vato teny amin'ny andriny satria ny saina mila vozina ary ny tanjony fanompona de ohatr'izay mihitsiny betsaka ny olona marary saina tady ho tapady ohatra ny Goliata fa tonga amin'ny vato kilonjy raha avelanao hipetraka eo le izy de maty amin'ny teny amin'izay ianao voatsangana vaovao miaraka aminy tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra tsare tiaka ao an'Andriamanitra vato de endriky ny tenin'Andriamanitra rehefa miditra ny tenin'Andriamanitra de maty amin'ny tenany olona tonga de tsisy sabatra voaraitsony maty amin'ny tena mila tsika manavao ny saitsika zany mahatonga milaza fa afaka iovany zavatra rehetra aorinan'ny androany zany ny antony rehefa maty Jesosy de tsy hoe nomboana fotsiny ny tanany sy ny tongony fa ny zavatra nitranga de zao hoe ny felotsilo mihitsy natao teo amin'ny lohany aloha
talohany nanomboana azy ny felotsilo nyraraka ny raha satria miainga avy eo amin'ny saina daholo eo amin'ny loha ny commande ny zavatra rehetra teo amin'ny tanana midika ny fantsihana anadio ny action amin'izay sy ny zavatra ataony rehetrarehetra teo amin'ny tongotra diovina lizy mba ho any amin'ny lalakale zay tian'andriamanitra hitondrana ny hitondrananao amen ny rehetra zany dia manomboka eo amin'ny fisaintsainana aloha vao miparitaka eo amin'ny tena ny lohany alonona sy na felotsilo voalohany vao ny tanany nonomboana ary ny tongo ny fantelony dika an'izay rehefa tsara ny sainao a mety ny action anao a mandeha ny amin'ny destin ianao tsy mare mandeha ny amin'ny anjara voatendry ianao noho izany ny problème angeza be mila hovaina le fahazaranao sy ny fomba fampiasanao ny sainao andeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra aza mpanompo voafaritry ny fisehoan'Andriamanitra lasa mpanamary tena eo am-pampiasan'Andriamanitra anao ianao fa aoko mpanompo ijoro mandrakariva mifahatokiana manaiky hovainy teny ny saina anovany fanao zay le action an-tanana mba hatonga anao ho tanteraka any amin'ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao maneho ny tongotra ao a tamin'i Jesosy a nomboana miheny vetsika eo miovany saina mba hiovany anjara voatendry ahafan'Andriamanitra mitondra anao any amin'ny lalakale amin'izay fotoana izay hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mahita ny fiarovana avo rehetra raha araka androany maraina miova ny zavatra rehetra tafasaraka amin'io fomba fijery diso amin'izay ianao hitako manomboka androany fa miova tanteraka ianao tonga olona tian'Andriamanitra mafana ho an'Andriamanitra tena mitsotra aminareo a fa ny teny torina eto fa tafitonina ho an'izay tsy teandray betsaka ny teny mafy loatra ny teninao pastery ohatran'izah foana ny teny eninao betsaka miteny an'izany fa eto mijoro vavolombelona fa nazaha koa raha sy nyle teny mba hiovany amin'izay tokony ho alehako trafokena me mahery ny teny eto a mba havaomana-po mieritreritra tiako ho fantatrao fa tianao Jesosy matoy izy maniraka mpanompo manaitra anao te miandry anao izy amin'ny fotoana anankiray ary izy efa vonona ny apakatra anao tsy ny fotoana ny sakana tsy ny zavatra nitranga ny sakana fa Andriamanitra mihitsy ny vonona hifandray amin'ny zanany satria tonga ny fotoana hitsinjany ny fiangonana eo amin'le dingana tena feno fahavokarana mampety anao iny fa zao rehefa mivoaka tao amboaka aza miverinao tsony tsisy miolona miala eto tany dia miverina eto tsony zany fa rehefa lasa ianao a dia mahita ny tsara kokoa andray matoy ianao zay naverina efa tena exceptionnel zay nidika an'izay tian'Andriamanitra ao ampahitana fotsiny hoe misy ny tsara lavitra fa mandehana tsara eo amin'ny fiainana amen ka raha mbola tsy tanteraka ny fialanao eto amboniny tany tanterao zay nandrasan'Andriamanitra aminao eto amen io a dokotera mitsangana kely dokotera zafady io dokotera nijoro vavolombelona izy ndray zoma nampahitan'Andriamanitra izy nisy karazam-piainana tsy nety teo amin'ny fiainany tao tokantrano mifonany tamin'ny rehetrarehetra tsy nienatra izy ny olona rehefa tena tafavoaka dia ohatran'ireny réaction ny dokotera ireny tonga dia ohatrany hoe tsy mahalala menatra zany ny antony dia tsotra ny zavatra ny aina ny tao fa raha tamin'izy mbola tsy tonga saina nafenina moa la izy dokotera tambola tsy tonga saina nafenina la izy tambola tsy tonga saina fa rehefa tonga saina tonga dia niariary mihitsy la izy mba hafany rehetrarehetra mandray koa hoe io enatra io tsy sakana ho an'ny olona rehefa mahita ratsiratsy kokoa sy ny fiefarahan'ny fiainany aorian'ny fotoana zay anontany ka eritreretany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ndrakotra azy samy ny aina fahasoavana satria nandray an'i Jesosy io lehilahy io ary nanompo an'Andriamanitra fa zao rehefa niala teto ambony tany amin'izay fa manomboka hiala ny aina tonga amin'izay satana haka ny anjarany ohatry ny endriky ny omby mena maso be la izy Alléluia. Entsika zay te hafa mafy be ho an'Andriamanitra.
fa maninona ny nampitsangana kely anazy mazotoerana tompo nampitsangana kely anazy am'le vavombela zao misy fiainao tsisy mahafantatra fa raha le toroteny klasika zao ny eninao fa tsy le manitsy oatra zany de ho tonga ihany le omby mainty be a animba amin'ny fiainanao nefa ranany fa zao mahatonga mampitandrinao tsy tiako ifanena amin'ny omby mainty itsony ianao satria raha nitranga teo fiainany dokotera izy tamizy mbola tsy mibebaka de possible ho an'izay tsy mibebaka rehetra tokoa ny eo amin'ny omby mainty eo alohan'ny elany eto an-tany noho izany diovy ho fiainana fanamanina an' jesosy ara zany misy omby mainty tonga ihany ny réalité c'est réalité tsika zany mila mandray zavatra avy amin'ny zava-misy iaina ny hafa zay ny ilana le fitsona vavolombelona ny antsitsika amin'ny fiainatsika raha mijangajanga miala tao tsy toerana misy ianao raha ialy eto ianao isy itsena fa raha mbola matanjaka tsy tompony ainao ianao soran'andriamanitra mbola nisy le izy nampijoro ny dokotera ahatonga tsika tsirairay avy andray lesona avy amin'le izy teteny a tianao Jesosy fa ozy Jesosy tia ny lalanao mbola ozy andriamanitra omeko sens ianao tsy andehany amin'ny tsy tokony ho aleanao fa satria nandray ahy ianao de ho ahitsiko ny lalanao halleloia fa ianoy ho an'zay tratra efa roa zay ny olo loatra zay tato amintsika nisy fotoana tany mazanga koa nisy anankiray io ranga io niaraka tamin'ny vadikely tsisy nafantatra tany ambadika tany fa vo miverina izy tonga de nikoka teo amin'ny vadiny misy olona niaraka tamiko akoatrandry tena hoe ny hafa tonga de mibarataka afaka tonga de afaka satria nahoana nataony devoly am'zay ozy izy ny devoly tsisy miverimberina tsony zao latsainy amin'ny tenin'andriamanitra impiry pastera amin'ny tenontrao impiry ana manaotrao alefa olona nateraka indray koatsy efa manina an' Jesosy tonga de ny andanitra fotsiny efa vita batisa ny olony zany koa ampiko vita batisa efa nasitrika tamin'ny ota ary natsangana tamin'ny fiainana fa mbola miverina tao akiboneny nefa mivoaka tao toy satana hoe anay ianao androany misy ny elo misy ny fiainana mandrakizay amboary ny fiainana miela amin'ny faratsiana aza me tsara velatseo natren'andriamanitra raha isy tombontso ny fanompona mandehana amin'ny fahamarinana tianao Jesosy raha mbola isa mivelona ianao tsy anary ianao zany izy tsy ny ratsy vitanao akory ny afozany ianao fa nivonjeny dokotera vonjeny koa ianao halleloia tsangany amin'ny toerana misy ianao de voafainy amin'ny lanitra ny tanana ndao tsika isotran'andriamanitra ny fotsika manontolo makasitraka anao zay raha amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta sotrany amin'ny teny androany maraina teny fiainana manaitra ny fonay iombona tanteraka amin'ny sitraponao sotra satria manaitra anay ianao anana fiainana tena iray tanteraka aminao tsy tia tany tia ny fanaperan'andriamanitra tsy ny zavatra iainanay ka mampety ny fiainanay ny fanaperana fa ny fanananay ianao androany maraina ovafainy amin'ny lanitra ny tanao de misora azy tianao Jesosy tsy meloka akory ianao fa tiany ianao isaina fotsiny tena ibebaka marina mba hatonga n'le fiainana mahazanak'andriamanitra anao azo ainy eo amin'ny fiainanao sotra tompandroany maraina fa miasa ianao ary tsy misy masakana tsy misy marombaka amin'ny tananao mandrakizay faly zay miaraka aminao faly zay manompo anao faly zay manao ny sitraponao faly zay manao zay akasitranao te irizo zay mangatamy fanamasin'andriamanitra sy ny fiarovandran Jesosy mba tsy ho voakasiky n'izao tontolo zao sy ny fisainan'izao tontolo zao sy ny fiainan'izao tontolo zao ny ao anatinao raha sendra misy eto efa miaina ao anaty faniratsiranan'andriamanitra mbola fotoana zao afahanao tena mibebaka sy manapa-kevitra afahanao misitraka amin'ny fahatsanan'andriamanitra tsy hanohizanao ny fiainan-dratsinao intsony tany amin'izay lasa ny ainanao vonina Jesosy anangana anao vaovaondray makasitraka tompo miteranao manome voninahitra anao fa tsara sady mpanao ny tsara ianao andriamanitra be voninahitra ianao lehibe ianao tianay ianao sotra tompo avitra zay velo zay mijoro zay no ianao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta amen hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mazoto toerina kely vetivety no fanaritsika ao an'Andriamanitra ataotsika mifotsika manontolo ny fanatitra ho fanomezantsika voninahitra an' Jesosy izy no manome atsika izy no mitantana atsika izy no mitahatsika izy no fahafenoan'ny fiainatsika amin'ny asan'Andriamanitra rapitso mbola misy sekoly koa eto sekoly mpamanolana toy ny le androany no tohizako rapitso fa ireo dingana tsara kosa iainany marina indray no etiko rapitso satsy zany de ny olo marina dia natao isitraka zavatra be dibe
reo tombontsoa tsara mba hatonga anao indray arisika hoe za raha ngaha tena andeha amin'ny fahamarinana fa reto daholy a ny olona nandeha tamin'ny fahamarinana sy ny joro tamin'izany te ohatrao fisehoan'andriamanitra taminy amen ho tahiny tompo daholo tsika menakavy a ny amin'izany ny larobia eto any sekoly mpitahina sy fanambina-panahy oentiny pasteur jorabeaja famitinana ny torotenitsika rehetra tena variana mihitsy miampy am'izay famanginy fanahy masina azy a ny zavatra zarainy eto satria manaraka akaiky any amin'ny fb koa tsika ny zavatra etra zay mitranga tahina manokana ianao ny amin'izany amen ohatr'izay koa ny fotoanantsika ny zomahariva misy ny zomahariva mbola misy ny sabotsy maraina alleloia fianaratsotsi lavitra amen afaka atao lavaly leo amen okitsika rehetra ho tonga soamatsara iaino sisitraka ny ten'andriamanitra ao anatin'izany azadino a fa le nanomboka ny volana niaraka tamintsika dia miaraka amintsika sy mitantana antsika foana mandra-piavany dia zao tsika dia hiazakazaka foana monjy fanahy zay eo dia amonjentsika fanahy aloha mety varinina rehetra varina ave pastera amin'le centre sa ahoana mandeha foana koa ny centre ka afaka ianao manatanteraka zay tokony ho atao amin'izay mety ho famafazana vokatry ny fonao tsisy fanetanany eto aza miandry fanetanany zany hoe volotrao ny anaovana an'izao fa rehefa raikitra ny fanomboana dia le izy efa misy compte spécial napetraka ao amin'izany afaka ianao mandrotsaka sy manatanteraka zay ao am-ponao ho amin'ny fanjakan'andriamanitra ny amin'izany ny fahatelo anankiray manarakaraka an'izay ihany koa mitondraha mambavaka hoeto ambavaka ny dian'ny fianaratsoa fa fiangonana no atrehanany mpitandrina be deaibe no avy ao ary mpitandrina be deaibe reo izy raha ntsika n'le vision an'andriamanitra zany hoe tsy hoe akory olona no ampiasain'andriamanitra fa le afatr'andriamanitra mety raha misy anankiray amindreo koa miantso hoe nahazo tenin'andriamanitra dia makany koa tsika mba mihaino asa nazonareo tiako tenena le teniny important fa tsy zay hoe famorina mpitandrina zay na olona be deaibe hoy zay afoana matetika hoe tsy mampaninina mety mandravaka ny fivoriana tsy nisan'ny olona tonga fa nisan'ny olona niova ary enoko fa izy fiovana ngeza be ao amin'ny fianaratsoa io rehefa andohalika ianao ho an'ny fiangonana ny fianaratsoa zao tsy inona ny vizity tsy ho an'ny jentilisa sy ho an'ny olona mbola tsy eo amin'ny tompo loatra ntsony fa fampiorenina zay fa ao amin'ny tompo mba tonga azy iorina tsara malalaka ny arato mivelatra petraka andriamanitra fa ny fotoana sy ny zavatra mitranga amin'izao raha vola ny mahatery anao raha blesina ny mahatery anao mpanakarena lavitra sy tompony tany satria zao tontolo zao dia hotanan'ilay ratso izy ny baiboly jereo tsara fa be deaibe ny finoana hafa mizara vola mizara na mitsanga ny etseroa ny centrantsika ohatry ny mafy be zany ny anangana anazy fa ny endrizalahy ohatry ny maniry ny anana satria nahoana be mpanoana izy eninareo ve ny tiako tenena tsy tia tany ity no antony fisitsika manana lanitra tanjontsika zay amitan'andriamanitra ny centre dia mitany azy fa ny important amiko ambony lavitra no mifamiratry ny centre zay atao ny fiainam-panahiny tsirairay avy eo mpanompoana an'andriamanitra hitanao ny tompo amin'izany rehetrarehetra zany dia samy miomana tsara amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny tompo mandrakariva isika rehetra mitsangana amin'ny toerana misy ianao zarao ny fahasoavana avefa vita ny tsodrano fa ny fahasoavan'andriamanitra no mato zao fa ny fahasoavan'andriamanitra no mato zao nareo